Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra. Miarabantsika rehetra ary namako malala isany, kopakopa tanana re atolotra amin'ny fofeny fitiavana ho anao izay manaraka izao fandarana izao. Tsy ambaratelo ny fahombiazana ara-panahy no resantsika androany ny amin'ny miaiky ny fahotana. Ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy, maro amintsika no mahay an'io andininy io. Miaraka antsika hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra. Apôstôly Paoly dia miteny manao an'izao amin'ny Jakoba toko 5:5, mifanekeloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana. Resaka fiaikekeloka ny loha hevitra jerentsika androany. Tena ilaina ny fiaikena ny fahotana, tsy miafinafina. Io zany misy dingana io inona ny fahotana izay nataonao manokana dia ianao iakenao zany. Fahotana izay nataonao tamin'ny vadinao sy ny ankonanao, ekeo zany. Fahotana izay nataonao tamin'Andriamanitra, ekeo zany. Fahotana nataonao tamin'ny fiangonana, ekeo zany. Misy dingana sy pirin-javatra maromaro izay tokony ho resana. Fa ny resantsika zany dia ny hoe fiaikekeloka, ny fibebahana. Rehefa miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika. Dingana ataon'Andriamanitra, dingana voalohany eo amin'ny famonjenantsika zany dia izao ny fahatsapatena fa mpanota ratsy isika ary tsisy afaka amin'izany isika rehetra. Kanefa dia izao mila mibebaka isika, miaikeloka. Rehefa miaikeloka isika mahatsapatena fa tsy nety ratsy ny vitantsika dia mamela antsika Andriamanitra. Ary rehefa mibebaka miaiky ny fahotantsika isika dia diovin'Andriamanitra ny fahotantsika. Ka tsy ny fahotana iray ihany, tsy ilay ny bebahantsika ihany, fa ny fahotana rehetra mihitsy. Filozofia ara-teolojika matanjaka ny hoe mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra. Voadio isika, diovin'Andriamanitra. Fahotana iray mibebahantsika ilay tena nandresy sy tsy fointsika kanefa mampanalavitra antsika amin'Andriamanitra. Iny ny bebahantsika, fa ny fahotana rehetra dia navelan'Andriamanitra. Tafapaka any amin'ilay Andriamanitra manana fangorana tsy tafetra ny fibaboana miloatra avy ao anatintsika, mibebaka, mifona, miaikeloka ao anatren'Andriamanitra. Omem-boninahitra Andriamanitra rehefa mibebaka sy mifona isika, satria misy vidiny ilay rany Kristy latsaka ao antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa miaiky ny fahotantsika isika, mibebaka ary miala mandositra n'izany fahotana izany, dia misy vidiny ny fahafatesan'i Kristy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny tokony atao? Aza manamafony amin'ny fahotantsika. Rehefa tokony hibebaka dia mibebaka, rehefa misy tsy mety dia hifony amin'Andriamanitra. Indraindray misy zavatra tiantsika kanefa tsy fointsika, mifanotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hibebao amin'Andriamanitra, angatao fifonana amin'Andriamanitra. Ny tompo ombanao, hitahanao, ka ianao amin'ny alalan'izao taridalana izay resantsika izao, isika dia misy fahotana izay hibebahana amin'Andriamanitra. Ireo ny hanafiny Kristy antsika ny fahasoavana, aveloan'ny fotsika ho fenoan'ny faniriana lalina ny fahamarinan'Andriamanitra. Raha miaiky ny fahotantsika isika, mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra. Dingana 4, miaiky ny fahotana. Faharoa, mamela ny fahotantsika Kristy. Ary ny fahatelo, manadio antsika. Rehefa navela dia diovina, izay ilay no hamarinina. Ary tsy fahotana iray ihany, fa ny tsy fahamarinantsika rehetra dia ho diovin'i Kristy. Toko manahoana re zany? Tadiory namana fa manakana antsika tsy ho voavonjy dia ny fahotana. Ka raha io olana ny fahotana io no milamina,
voavonjy isika no nataon'i Kristy. Hitanao Andriamanitra, hitany akonantsika, hitantsika tsiraray avy ka ho tafatoetra ao am-pontsika izany lesona goavana izany, dia hiaraka hivavaka isika. Tombon-tsara ao misaotra satria manome toky anay ianao, fa amela ny fahotanay, anadio ny elokay rehetra, ome hery amin'ny lalan'ny fanahy masina izay, hiaiky ny fahotanay, hibebaka ary hiala amin'izany fahotana izany. Ataovy tanteraka amin'ny fiainanay tsiraray avy ny alahelo isan'andro noho ny fahotana, ka afaka hanadio anay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no anonana ny vavaka. Amen.